Diavana ho ampitombona ho aminareo mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo. Andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao zay tompo tamin'ny herinandro lasa teo, nomenao anay izany. Ary misaotra fa nanomboa anay an'izao herinandro vaovao izao, ny andro voalohany dia ny alahady ka nafahanay nitera sy nankalaza na amin'ny voninahitra anao. Noho izany dia misaotra anao izay amin'ity herinandro vaovao ity, ary manateny izay tompo fa anehoanao ny fahasoavanao amin'ny fiainanay izany. Koa anao ny dera ny ajaro ny voninahitra, fa ao aminay kosa tompo ny finoana mitombo ao aminao. Amen. Tamin'ny herinandro lasa teo isika, raha nandinika ny lohahevitra hoe miorina amin'ny finoana ny mpino, dia nandinika an'ireo fototra mampijoro ny finoana isika. Dia voalohany amin'izany Jesosy Kristy, ao ny vavaka sy ny fiainana ny tenin'Andriamanitra izay vakiana isan'andro, ary ny mandeha miangona tsy tapaka any am-piangonana. Amin'ity herinandro ity isika dia hiaraka andinika kosa indray an'ireo zavatra mikiky ny fototra ka mampirodana ny finoana, na koa raha lazaina amin'ny teny hafa dia ireo pozina amin'ny finoana. Andeha ary hovadikitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny soratra masina, arak'izay hita ao amin'ny Salamo 117:17 tapany voalohany. Salamo 117:17 tapany voalohany. Arovo ny mpanomponao, tsy ho azon'ny ota sahisahy. Aoka tsy hanapaka izany. Mazava arak'izany fa ny ota sahisahy no mandrodana ka tsy mampiorina amin'ny finoana. Inona ny ota sahisahy? Ny tenin'ny Eviny dia azo adika roa tahaka an'izao. Ny dikan'ilay ota sahisahy voalohany dia hoe mpiavonavina ihany koa izany, dia azo atao izany hoe arovy aho amin'ny mpiavonavina. Faharoa, azo adika koa hoe ota natao tamin'ny fire-ariana. Mifamatotra ireo satria raha miavonavina tokoa ianao dia misy fire-ariana ao anatin'ny fo arak'izany. Inona ny hevitra izany? Sahamanota satria lalao ny fahasoavana sy ny famindrapon'Andriamanitra. Tsy mivaly eo ilay ota natao, nanao indray mandeha na nanao indroa dia nety foana dia lasa tavela eo izany. Dia izay izany ilay minimina manota milalao ota ry havana. Na ny mpiavonavina na ny minimanota dia samy manimba ny finoana avokoa ka mila tandremana mafy. Mikasika ny ota sahisahy dia hoy ny Nomery 2:17-20 Nomery 2:17-20 Ny 17 dia ary raha olona iray kosa no nanota tsinahy dia hanatitra osy vavy iray taona izy ho fanatitra no nota. Dia hitsampikina antsika ny 19 sy ny 19 fa tonga dia ny 30 ny jerentsika amin'ny Nomery 2:17 io. Fa ny olona izay manota sahisahy kosa na tompo-tany na vahiny dia manamavo an'i Jehovah ka dia ho fongorina tsy eo amin'ny fireneny. Tsy misy famindrapo arak'izany ho an'izay minia manota. Tandremo fa mahafaty izany. Eto dia ilay finiavana anota mihitsy io izany no hitan'Andriamanitra any amin'ny fontsika tsirairay avy ihany. Minia manota ny olona satria tsy mivaly eo araka ny nambarantsika teny am-piandohana dia tiany atao sy lalaovina foana. Aoka ry havana, aoka tsy hanapaka ny fonao izany. Tandremo ary. Amen. Dia hivavaka isika. Tompo, arovy ary izahay amin'ny ota sahisahy. Ataovy manana fo matahotra anao izahay ka manaja anao Tompo. Ataovy manana saina amam-panahy feno fahamasinana izahay hanarahanay dianao. Te hiorina amin'ny fonina mandrakariva izay tanterao aminay amin'ny alalan'ny fanahy masina izany. Amen. Dia ho aminao mandrakariva ary ny hery avako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.